Ny taratasy fanakatonana carrière tamin'ny 16 novembre 2015. Fanakatonana carrière tamin'ny 2015, 16 novembre 2015. Dia nakatona service des mines miaraka tamin'ny police des mines tamin'ny 12 décembre 2015 teo. Katona officiellement carrière, tompona carrière nanakatona azy. Azonareo dia rehefa izay no izy tokony tsisy olona tsony eny amin'ny carrière zany fa mikatona io carrière tsy azo isana. Zareo tsy nety niana fa nijanona tao ihany. Dia mody teo amin'ny une semaine teo izy mody mipetrapetraka aloha tsy niasa. Dia avy eo verina miasa indray. Zay io mahatonga an'io 400 kilo io. Zany mivoaka gazety any hoe misy 400 kilo navoaka an'izareo tao io. Dia rehefa niasa tao eny izy, niasa tao izy dia tsy maintsy manontady hevitra zahay hoe ahoana nanaovana an'ity satria hopoditra ihany le carrière ianao tokony tsy miasa, zareo efa manao ny ataony ao dia tsy maintsy mitondra force de l'ordre izay nandeha makeny tanànan'ireo olona ireo. Rehefa tonga teny tompona carrière miaraka amiko monsieur Alphonse miaraka amin'ny mpitandro filaminana dia nandoaka ny zareo ambava. Dia misy mafimafy loha satria efa malahelo be an'ilay miliara maromaro efa azo tao dia mafimafy loha dia nanapoaka basy tifidanitra ny mpitandro filaminana mba hialan'ilay olona. Rehefa vita moa izay dia niala daholo ilay olona amin'ny fitsoahana ho hitan'ny olona teo izay olona tany ane izay olona any amin'ny faritra manakana tsy azo be petabe ny olona tao nahita maso daholo. Ny olona any na dia atao hoe adversaire-naire ireo olona tao ireo afaka manamarina kosa ireo fa tsy nisy mifaty olona, tsy nisy mitivitra sady indrindra tompo azafady tompoko ataony azafady mihitsy amintsika voaka malagasy dia izao ny carrière anay esana fady zany amon'olona zany sanatiavovavana dia lela hoe ho amonay olona ny carrière anay nefa ny carrière ivelomanay. Zay zany tsara marihana tsara satria resahany aminareo fa eny amin'ny carrière eny reny tsy azo monona gisa, tsy azo monona andatrahandrahy maika fa olombelona no volona eny amin'ny carrière zava-doza na ho an'ny saina maneritreritra izany indrindra ho an'ny asa fitandràna otonay. Ka zay nao namafisanay tena mafisinay hoe tsisy mifaty olona, tsy mitifitra olona zahay, tsy ny carrière anay no amononay olona satria zahay ihany no mafy amin'izay. Zala adversaire anay zany ako monsieur Ilma dia mitady ny fomba rehetra izy, mitady ny fomba farany izay azony atao mbola ahafahany hiasa eo amin'ny carrière anay ihany amin'ny fomba rehetra hoy zahay. Ankehitriny le izy dia somary io ngamba ny ataonay hoe bala farany satria efa afaka teny izy zao, efa tsy eny izy. Ka rehefa tsy eny izy io mibala farany azony hoe anakorontanana anay dia sady ampidirany any izy lasa vaditra resaka politika zay tsy manao politika. Tsy tianay mihitsy atonontonona daholo ty anaran'olona ao ambonimbony rehetrarehetra ty ampidirany zareo ao anatin'ity resaka ity. Zay tsy anona an'izany enonay daholo ny olona tonony amin'ny radio Free FM Masinaina zay tsy hanao an'izany. Zay mpitrandrakarena kibotany io ny velomanay zay mpanao politika any aleo anao politika fa zay tsy miditra amin'izay.